tontolo ara-politika zava-dehibe ny fahaiza-mitarika sy ny fahaiza-manao. Manamafy ny député Tim fa tsy mitady seza ary tsy handray anjara amin'izay teteza mita mety ho avy eo. Mananjary hôpitaly rava ny olona marary ny tsy fampitsakafo mitombo hatrany. Sabotsy faina amby ny volana Novambra taona 2024 manoatra ny arapa tompoko lahy sy tompoko vavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ity ariva ity tonga sondrainao ato anatin'ny fampalalam-baovao koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana aran-tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Amitoy hatrany ny fampiofanana ireo mpikambana ao anatin'ny antoko-tiko Madagasikara sy ireo mpanarady filoha Marc Ravalomanana eo amin'ny resaka fahaiza-mitantana sy ny fahaiza-mitarika na ilantsoina hoe leadership. Ireo mpikambana avy amin'ny distrikta Navaradrano sy ny avy amin'ny faritra Menabe no nisitraka izany fanofanana ara-politika izany tetsy amin'ny QG Belair tamin'ity andiany faharoa izay notanterahana tao anatin'ny roa andro ity. Nisongadina tao anatin'ny fampiofanana ny fampahafantarana ireo mpikatroka ny asa sy ny fiatsika tokony atao anao raha anao politika azahoana fahefana. Tena toerana nanao ny angom-baovao momba izay imialy raronombana sy Mateo Prince. Zava-dehibe ny fahaiza-mitarika sy ny fahaiza-manao eo amin'ny tontolon'ny politika. Antony hanomezana fampiofanana hatrany ireo mpikambana rehetra ao anatin'ny antoko-tiko Madagasikara. Anisany sitraka izany ireo tanora Tim avy any amin'ny distrikta Navaradrano sy faritra Menabe iny. Nampahafantarana ireto mpikambana ireto tao anatin'ny fampiofanana ny politika ahazoana fahefana sy ny politika ahafahana mandresy lahatra ny olona na amin'ny asa izany na amin'ny fihetsika. Ilaina ihany koa ny fahasahiana sy ny fahafehezantena rehefa manao zavatra ahafahana manatanteraka izany. Nahafantaranay hoe inona moa ny atao hoe politika ary inona ny atao hoe manao politika ary inona ny atao hoe antoko politika ary inona ny zavatra tokony ho hita amin'ny antoko politika. Dia nahazo an'izay fifarana pitarika zay zahay dia afaky ifampiresaka amin'ireo tanora namanay, afaky handresy lahatra ny tanora namanay ary afaky hitarika ny tanora namanay. Satria ny amin'izao fotoana zao ny lainga sy vandy ny raha mifafy agny amin'ny fiarahamonina agny. Hany ka misampy amin'ny hazo tsy tokony hisapignany le olo ka ho ampitaina amin'le olo zao fiofanana azo na izao fahalalana azo avy amin'le fiofana mba ho afantaran'le olo ny antoko politika idirany sy ny antoko politika ho toanany ary ny ahaizany hifidy an'le olo tokony ho fidina amin'ny sokajiny fifidianana rehetra. Tokony manana fohibe sy manana vina izany antoko politika izany. Manana foto-kevitra mazava entina andresen-dahatra ny olona anaraka azy ireo ihany koa. Ny fananana sy ny fanajana ireo rafitra matipaika ireo no anisan'ny mampijoro sy mampatanjaka ny antoko Tim izay tarihan'ny filoha Marc Ravalomanana araka ny nambarany solombavam-bahoaka Toto Andriamampandry izay nanome ny fampiofanana ireo mpikambana ireo. Ny antoko politika iray dia tsy maintsy misy ny fanabeazana ara-politika zany mba hivoaka olombanina zany ny olona sy ny mpikambana ary ny tanora dia ao anatin'izay mba ho modely zareo amin'ny asa na ny fihetsika zany izay atao zany any amin'ny fokotany na commune na distrikta izay misy an'izy ireo. Tanjona zany dia hoe mba ho voafehan'ny tanora zany indrindra fa ny tanora ny atoko Tim hoe ahoana zany hoe politika zany ary navy ny rantsana sy ny rafitra mandrafitra zany hoe antoko ya politika zany ary ahoana ny fomba fakana ny fahefana zany mba ny fahafana zay azo io zany dia anatsarana ny faripainan'ny fiarahamonina sy ny firenena. Tokony manana vina zany antoko politika zany manana foto-kevitra mazava ary koa manana ny projet de société hoentina anatsarana ny faripainan'ny olona na lafiny ara-toekarena io na lafiny ara-panabeazana io ara-pahasalamana io ny fandriam-pahalemana io ny angovy io maro isan-karazany. Dia naseho an'ry zareo zany hoe manana an'izany ny antoko Tim ary efa eo ny antoko Tim izay aka ny fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana satria tany demokratika tsika dia efa mahita ny vahaolana rehetra anatsarana ny fiainan'ny vahoaka fantatry ny antoko ny laram-pahamehana sy ny marary ny vahoaka sy ny filalana ny vahoaka isam-paritra.
Mbola hitohy hatrany fa tsy farany eto amin'ity andiany faharoa ity izay fampiofanana ny mpikambana eo anivony atokotiko Madagasikara izay. Faritra hafa indray no hisitraka izany eo amin'ny andiany manaraka ary mitovy hatrany ny tanjona dia ny jerem-baolana amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy eo amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Fa mila mandraindraikitra amin'ny hoaviny ny vahoaka malagasy raha te hitondra fiovana tena izy hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tao Tomasina. Voalohany amin'izany hoy izy ny tsy famerenana intsony ny olona eo amin'izao fitondrana izao. Mbola hilentika lavitra no izao isika eto Madagasikara raha mbola hitohy 5 taona indray izao fahoriana efa mafy izao. Gera Maimenjanary sy Andry Rakotombalala. Ny fiainam-bahoaka mihitsy no simbana sy potehana izao fitondrana izao. Ary ireo zavatra tena ifara ny fidiram-bolam-bahoaka. Tsy araky ny vavabe izay navoaka tany anatin'ny fampelezan-kevitra ny zavamisy. Raha fampandrosoana no dradradradrainy dia famotehana fiainam-bahoaka no hita ankehitriny tao anatin'ny 4 taona izao. Ny ameny posiny ireo no mamaika izao fitondrana izao fa tsy ny anaso vahoaka hoy ny solombavam-bahoaka Rola Ratsiraka. Zero festival tena mampidi-bola be indrindra mampiasa vahoaka sistana rehetra manomboka amin'ny ambony ary avaratra jusqu'à atsimo dia io zany ataonareo potika tanteraka izy ankehitriny ho tsarainy tantara nareo manapotika anazy io ary tsy nahoareo fa miaraka amin'ny ministre de commerce satria tsy vitany hoe ampinareo toantelo isanjato ankehitriny fa imposenareo $250 le kilo tsy maintsy zay ny exporter nefa misy olona ary naseonay zany mandefa entana $100, $50, $80. Donc misy mampiteraka risoriso fa ajanony zavatra tsotra fotsiny betsaka zao ny exportateur makany Uganda makany Papouasie tsy haiko Nouvelle-Guinée mividy la valise satria natsika tia dia ataonareo sakana zay ny olana ary tsy andeha mihitsy io tant que tsy vahanareo io $250 le kilo tsy imposé le ministre de finance fantatro tsy imposé le DG douane tsy imposé le ministre de commerce koa fa imposé no lafo. Nofinofy hatrany no omena ny vahoaka malagasy. Tsy mifantoka amin'ny tena olana fototra ny vaholana arosin'ny fanjakana. No mafisiny fa fitondrana mifototra amin'ny lainga raha izao fitondrana rajoelina izao. Manome subvention plus que 500 milliards d'ariary nareo hoan'ny jirama nefa ny fantatro tsara fa ohatra fotsiny toka tena tokony sy miavina ny barazin'ny Volobe. Barazin'ny Volobe zay tokony hiteraka olona arivo emploi direct io miasa amin'ilay barage saofoka izy rehetra reo tsisy mandroso reo barage hydroélectrique reo fa varina nareo depuis nareo pouvoir ny fifandray foana amreo manao zay ino misy énergie fossile reto gazoile sy sisa nefa jerevanareo mampalahelo ny olona nandory jeramatany maro lambo mampalahelo reny efa au pouvoir nareo tsy ampiasaina le pouvoir anao zavatra ho an'ny tany sy firenena sy ho an'ny vahoaka malagasy amin'ny fomba maharitra amin'ny fomba madio. Ho an'ny solombavam-bahoaka Amada kosa dia famononana vahoaka malagasy izao zavamisy atao ny fanjakana izao raha tsy resaka fotsiny mahakasika ny fanondranana volamena sy ny tatoaketra amin'izany. Anatin'ny lalàna vaovao zay ho apetraka eo ampiakariny ny tany redevance minier ho ampiakariny ny frais administratif ho ampiakarina ny ristourny ka ny vokatra tsika ny arenan-kibony tanitsika dia tsy ho compétitif mihitsy mitaha amin'ny hafa raha ohatra ka ho isy taxe motra ny 30%. Izy ary no hamaritra n'le valeur n'le arenan-kibony tanitsika. Ny douane dia tsy manana zany traikefa zany fa tokony ministère ny mine ihany ny manana zany traikefa zany ka eo ny teny ho diso ny vinavina ny titeti-bola 2023 aty raha ohatra ka ho asianao daholo zany zany prévision zany fa tokony esorina io andrasina ny code minier io lalàna io no mamehina ny resaka aretan-kibony tany rehetra ka raha mbola mitohitohy zany io taxe lehibe io atao io mbola hirongotra ihany ny tsy fananadalàna sy ny trafika rehetra misy eto Madagasikara. Tsy ny fampijaliana ny malagasy amin'ny alalan'ny fitaka sy ny fakana vola miompampana tahaka izany no ampandroson'ny firenena ho hiatrany ny fanazavana fa nidrafitra fampandrosona apetraka ny mpitondra ka mifandraika amin'ny fahamahana ny olana fototra iainan'ny vahoaka efa mijaly sahirana ny mpandraraha madinika mpiretina tsy tafavoaka mihitsy izao firenena izao raha mbola izao fitondrana izao ho hiatrany ny fanazavana.
fa mitaky ny tokony irsona amin'ny fifampidiniana ambolatabatra boribory ny filohan'ny vondrona politika ilay fary anao mafisiny nandritra ny resaka tamin'ny mpanao gazety fa tombotsoan'ny vahoaka malagasy no tokony ho atao ambony fa tsy ny seza ho an'ny mpanao politika. Mbola Germain Menjanahary sy Andry Rakotomalala hatrany. Tsy maintsy mijery ny raharam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka mba tsy sy ny korontana sy ny adala politika izay manaraka ny fikonan-dom-pirenena ny ilay fara satria tokony isy ny marimaritra iraisana ary jerena ambony latabatra ny hevitra tsy mitovy any vahoaka ny firenena fa tsy any mpitondra na ny mpanohitra maika ny fijerena ny sosialim-bahoaka io no miantoka ny fandriam-pahalemana mifamona toerana eto isika malagasy raha tsy voajery izay lafin'izay io no nambara ny filohan'ny vondrona politika ilay fara raha nyresaka taminay makasika ny toedraram-pirenena ankehitriny. Ilay fara tsy dia miditra lalina loatra zany amin'ny resaka hoe politika politisianina fa eo amin'ny izay fomba hitantanana ny firenena zay zany no tsy maintsy andraisan'ilay fara anjara izay efa misoratra ao anatin'ny statuan'ilay fara. Ny ilay fara zany dia tsy mpanohatra kanefa tsy maintsy mijery ihany koa ny fiainam-bahoaka ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny mba tsy isiny ny korotana sy ny adala politika ka tokony ijerena marimaritra iraisana. Ny teny moa ianao hoe manahoana ny position an'ilay fara zany amin'izay resaka concertation nationale zay manaraka akaikan'izay ny ilay fara satria maninona satria tokony isy marimaritra iraisana zany ary tokony ijerena ambony latabatra raha ohatra ka misy ny hevitra tsy mitovy tokony ampitovizina zany ny fomba fijery eto amin'ny firenena mba tsy isy ny fanoherana sy ny vidina an-dalambe fa ny fidiniana ambony latabatra no iren'ilay fara raha ohatra ka misy ny disadisa politika satria tokony tia firenena malagasy zany firenena atsika rehetra tsy misy hoe any mpitondra na ny fanoherana fa any vahoaka ka zay mahasony vahoaka no jerevana. Tokony dinihany hervelo rehetra ny marimaritra iraisana tsy isy ny korontana eto amin'ny firenena ary ny fianakavimbe iraisam-pirenena koa tsy tokony anao jery miangatra fa ijery izay mahasoan'ny vahoaka ijoratra amin'ny farany ilay fara andray anjara amin'ny raharam-pirenena ho fampandrosoana ny Madagasikara ho hiatrany ny fanazavany. Fa mbola miteraka resabe eny anivon'ny fiarahamonina sy manerana nosy mihitsy ny mikasika ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana ny amin'ny fanaovana ny kopia sy ny karapanondro faobe ny alantsiny hoe jugement supplétif anisan'ny mametraka ayay amin'ny fomba fanatanterahana izany ireo mponina sy ny antoko politika avy amin'ny faritry menabe iny. Mialy Raronombana sy Mathieu Prince. Ekena fa tsara ny tanjona amin'ny fanaovana ilay jugement supplétif ahafahan'ireo olom-pirenena rehetra misitraka anjony amin'ny fandraisana anjara amin'ny fividianana ho avy eo. Tsy mitsipaka velively amin'ny fanatanterahana io hetsika ataon'ny fanjakana io ihany koa ny ankamaroan'ny antoko politika sy ireo olom-pirenena fa kosa mitakina anatanterahana izany ao anatiny mangarahara tanteraka. Saika manay alabato mialoha sy mandritra ny fotoana anatanterahana ny fividianana amin'ny taona 2024 amin'ny alalan'ity fanaovana kopia sy karapanondro faobe ity ny ankamaroany ireo olom-pirenena. Raha tena manome lanja ny vahoaka malagasy sy ireo herivelona rehetra eto amin'ny firenena ny mpitondra fanjakana tokony anaiky ny fangatahana olom-pirenena sy ireo antoko politika ny amin'ny ametrahana solon-tena avy amin'ireo herivelona naramaso amin'ny fanatanterahana ity hetsika ity. Le asa aloha dia tena hoe mety satria mba fitakinana izay zoma malagasy dia mifananana kopia sy karapanondro pirenena fa ny zavatra iko zany so dia hoe paikady hoentin'le fitondrana amin'izao anaovany zay mikimaky so dia mouvement io zany mba hoe misy karazana hoe handesy fomba fiady hangalara-bato amin'ny élection amin'ny 2023 ka eto zany aho zany mba miangavy ny fitondrana mahefa mba tokony misy karazana syndicat mpanaramaso na hoe misy comité de vigilance hoe ara-dalàna ve io fagnatanteraha an'io jugement supplétif io sa tsy ara-dalàna. Fitarainana misy avao fa ena tsefatsefan'ny fiarahamonina egny fa le fasahina mijoro miteny hoe tsy mety zavatra tiky nanakay zany fanentana koa eto hoe mivondrona le antoko politika rehetrarehetra dia manangana ny comité de vigilance mijery tsara io fanaovana recensement io ary mangataka amin'izay amin'ny fitondram-panjakana zany raha ohatra tsy manaiky zareo dia afaka manao concertation
hiditra ao agnatin'ny concertation ma zany ny solotegnan'ny fitondram-panjakana asakasaky zareo tsy hiditra mareo afaka magnatanteraka an'izay koa ny herivelona rehetra ny antoko politique maro eto Madagasikara satria ny zavatra tiantsika hoe tany demokratika de tany-tandalana dikan'izany zavatra en règle foana zany tokony tanterantsika eto Madagasikara mba hisian'ny resaka paix sociale mba hisian'ny resaka stabilité sociale na stabilité politique. Tsy ny fanaovana jugement supplétif ihany no anahiny ity solotenan'ny mponina avy any amin'ny faritry menabe ity osika afamanany sy ny alabato amin'ny alalan'ny fanavaozana ny lisitry mpifidy izay hita ho tsy mangarara ihany koa ny tenany. Eo amin'izay lafim-bavony politika izay hatrany dia misy tsy fanaran-dalàna mipoitra ao anatin'ny distrika Natsimdrano amin'izao fanisana mpifidy izao hoe nambaran'ny solombavambahoaka voafidy tao an-toerana tsy apetraka ireo mpanisa mpifidy amin'ireo olona izay efa voaisa ilay antsoina hoe souche bleu ho fanamarinana fa efa voaisa izy ireo fanadihadiana avy hatrany ary eo amin'ny sary sindratsariny tahiriny aina. Maro ireo tsy fanaran-dalàna ataon'ny mpanisa mpifidy ao amin'ny distrika Natsimdrano raha nambara ny solombavambahoaka voafidy tao an-toerana. Raha ny tokony ho izy dia misy dika mitovy roa apetraka ireo mpanisa mpifidy amin'ireo olona efa voaisa saingy tsy izay nefa ny zava-misy. Efa mandeha izy io eto amin'ny distrika Antananarivo Atsimdrano saingy maro ny zavatra tsapasita malona nireny fidiana ny ratsamangaiky antseny ireny. Voalohany misy ny olona izay mitaraina amin'izao fotoana izao fa raisin'izy ireny ny karapanondro ary tsy mahazo dika mitovy akory an'ilay sosona zany ao anatin'iny fandraisana anaran'ina ireo tokantrano sasasasany. Eo ihany koa ny hoe misy amin'ireny ratsamangaiky antseny ireny no misy tokantrano ny nina dinganina zany hoe tsy natao an'ny rehetra ve zany ity fanavaozana lisam-pifidianana ity. Ny tsapa ihany koa zany tamin'ny fidinana teny fotony dia maro zany ny tsy fahatomombanana amin'ny lafiny hoe tsy fahampiana raha-pitaovana entin'ireo ratsamangaiky antseny ireo manao an'izay fanoratana anarana anivon'ny tokantrano tsiray avy zay. Maro ireo olona tsy tratra ny mpanisa ao an-trano noho ny asa fivelomana. Olana goavana nefa satria raha te hiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana ireo olona tsy tratra tao an-trano ireo dia tsy maintsy manatona fokotany kanefa ireo fokotany dia mikatona rehefa farany herinandro. Ny zavatra farany ihany koa anatin'izy io dia hoe misy ny biraopokotany izay anaovana antsoavy eto misy ny biraopokotany tsy misokatra akory rehefa sabotsy sy lahady nefa ny minisitra tompon'andraikitra dia nanambara an'izay hoe ny andro sabotsy sy ny lahady dia andro natokana isokafana aloha ho an'ireo biraom-panjakana toy ny fokotany mba ahafahan'ireo olona izay tsy tratra trano zany manoratra ny anarany mba hanefa izany anatin'ireny biraom-pokotany ireny. Anairana ny tompon'andraikitra isa-tsokajiny ny tranga tahaka izany satria mitady ny fomba rehetra angalaram-bato amin'ny alalan'ny doublon indray ny mpitondra ka mahavelona ahiahy. Fa mandeha ndresaka amin'izao fotoana izao fa mitady ny fomba ananganana teteza mita vaovao ny mpitondra ankehitriny. Nanamafy ny solombavambahoaka tima fa tsiditra velively amin'izany teteza mita kasaina atsangana izany ary tsy mitady seza fa fifampiresahana anatsarana ny indrindra-pifidianana ho avy eto Madagasikara izay ihany zany notakiny ny mpanohitra fanadihadiana mbola amin'ny sary sindratsariny tahiriny. Tsy mitady seza ary tsy handray anjara amin'ny teteza mita mety ho avy eto Madagasikara ny solombavambahoaka tima hoy nambara ny solombavambahoaka Ratsimbazafy. Mandeha mantsy ny feo fa mety isy teteza mita hitsangana eto amintsika mialoha ny fifidianana. Nanamafy ny député tima manoloana izany fa fifampiresahana anatsarana ny rindram-pifidianana no takiana fa tsy seza. Dia mafisina ny hoe tsy lahara-pahamehana ho an'ny etsy fanoherana velively ny hiditra amin'izany hoe teteza mita zany. Fa ny firosoana amin'ny fifidianana mba hisiny ny alternance démocratique ara-dalàna eto Madagasikara mba hisiny ny filaminana izay no mahasarotiny ety anivon'ny fanoherana mahakasika ny hoe deniny mbola ety am-piandohana dia andao aloha hiresaka andao hifanarahana ny zavatra atao manodidina an'izay lafim-pifidianana izay ka anisan'izany no takiana ny hoe andeha hojerena ny fametrahana lalam-pifidianana eken'ny mpisehatra politika rehetra eo ihany koa ny fiarahamonim-pirenena izay misehatra amin'izany lafiny fifidianana izany. Na ho ela na ho aingana dia tsy maintsy isy fifidianana eto Madagasikara
ka entana ny olom-pirenena rehetra anaramaso sy hiditra anatin'ny lisam-pifidianana amin'izao fanavaozana tanteraka ny lisitry mifidy izao ka tsy anaiky ny fandrebirebena maro samihafa. Fantanterahana teny amin'ny place de l'amitié tetsy Bongatsara ny fankalazana ny faheritaona izay nijoroany ny vehivavy tima Atsimdrano tamin'ity androany ity. Tonga niatrika izany avokoa ny solitena isaky ny commune 20 mandrafitra ny district antoko manana tanjona mazava isika hoy ny afatra nataony solombavambahoaka izay ny etsika fankalazana teny antoerana tamin'ity androany ity. Germain Menjanahary sy Andry Rakotomalala. Manana vina sy targetra mazava ny vehivavy tima Atsimdrano. Fanambona petraka tao anatin'ny eritaona ny joroana izay ny fantarana ny fikambanany antoko andrafitra ny commune 20 ao anatin'ny distrikana Atsimdrano. Tratra ny tanjona eritaona teorina ary porofony zany ny fisian'ny solitena tonga maro isaky ny commune niatrika ny fankalazana ny faheritaona androany. Tsy fantarana ny antoko fotsiny any fa teo ihany koa ny tetikasa ho fampandrosoana ny mpikambana tsirairay avy. Niezaka isika mijery ny ara-tsosialy. Ny ara-tsosialy izay nitsinjo kokoa ny maha-olona dia teo ny fizaham-pahasalamana maimaim-poana izay notanterantsika ary ao anatin'izao fotoana izao ihany koa mbola iarahantsika mahita fa nampidirina tao anatin'ity fotoana ity izay fizaham-pahasalamana maimaim-poana izay. Dia teo ihany koa ny fiofanana arak'asa izay hita fa mandamina kokoa ny fiainantsika andavanandro isin'ny vadinasa ho an'ireo vehivavy izay mila izany efa nisy tany amin'ny commune maromaro hiditra atoato ihany koa zao tsika hiofana amin'ny lafin'ny fianarana ny savony. Dia tsy adinontsika ny tontolo ambanivohitra ihany koa hojery efa hitantsika eny amin'ny nisy fotoana efa nanao an'izay resaka tontolo ambanivohitra izay tsika dia ho amafisitsika ny resaka sosialy. Amma vehivavy manao politika atsika dia tsy adino ihany koa ny fiofanana ara-politika. Mandeha foana izay fiofanana izay ary efa mikasa atoato velarina akaty amintsika ranosiasy teo aloha nataontsika tao belera tao izay ny rahantsika tamin'ny tetikasa izay rahantsika malala fa ny vehivavy mendrika vehivavy mamiratra no entintsika ao anatin'izay dia isokatra ho akaty Atsimdrano indray izay tetikasantsika izay amin'ny tetikasantsika manaraka atoato zany. Hiatrika zava-dehibe ny firenena amin'ny taona ho avy tia ny fifidianana. Tsy afaka miala andraikitra ny mpikatroka indrindra fa ny renim-pianakaviana izay isan'ny miatrika ny mafy ankehitriny hoy ny solombavambahoaka Alain Rajimazafy. Isika izao no afaka anova izao tantara misy izao. Ankoatr'izay dia mila miomana sady amin'ny kongresy regionaly ny tima Atsimdrano rehetra manomboka izao. Ilaitsika aloha ny fampiroboroboana ny antoko izay natsanga ny filoha Marc Ravalomanana. Faharoa dia tanjosika ny famerenana ny filoha Ravalomanana eo amin'ny fitondrana. Ny fahatelo inona ny ahafahantsika mifampizara ny soa imbonana ho antsika. Izay ny anton'ireny asa sosialy sy fanabeazana fiofanana sy ny sisa atao reny dia mba manentana antsika zany anaraka an'ireny fiofanana samy hafa rentsika mba hahafahana mitsinjo ny lafiny ara-tsosialy eo amintsika na eo aminareo vehivavy no marimarina kokoa. Tsara raha mampafantatra antsika fa amin'izao fotoana izao dia misy ny tetiandro izay atao manerana ny nosy mahakasika ny fanatanterahana ny kongresy regionaly. Izany hoe ny kongresytsika zany dia andeha isaky ny faritra ka tsy ela dia anomboka ny faritra any atsimo ary mamarana azy neto amin'ny faritra Analamanga sy amin'izay fotoana izay ihany koa dia tsy maintsy anasana antsika rehetra hiatrika an'izany kongresy nasionaly ny antokotiko Madagasikara izany. Nisy ny fizaham-pahasalamana maimaim-poana nandritra izany izay tsikaritra ho nilarana tokoa. Na izany aza fankalazana ny faheritaona ny joroany ny vehivavy tima no natao. Nisy noho izany ny fampizarana mofomamy ho an'ny rehetra tonga teny antoerana. Nisy ihany koa ny valopina tolotry ny vadin'ny solombavambahoaka mba entina ampiroboroboana ny asa sosialy ho fanampiana ny mpiarabelona ataony antoko eo anivony fikambanan'ny vehivavy tima. Ny masoandro mody no nampalahelo ho an'ny vehivavy tima Atsimdrano nandritra ny fankalazana androany ity.
Fa anisan'ny olana ara-tsosialy sedran'ireo mponina eny amin'ny fokotany Ambohidava Mbatolampy tsy mahafotsy ny tsy fampindrano fisotro madio. Nisy ihany ny fananganana fotodrafitrasa saingy dia nijanona ho haingo tanàna fotsiny ihany izany fa tsy nitondra vahaolana ho an'ireo mponina sy ireo tantsaha. Mialy Rarinombana sy Mateo Prince. Raha nandraindray hitondra vahaolana ho an'ireo mponina ety amin'ny fokotany Ambohidava Mbatolampy tsy mahafotsy, ity fitaovana mamatsy rano nataon'ny fanjakana ity tsy izany no zava-misy fa dia miantona fotsiny eo ilay fotodrafitrasa. Fantatra mpitondra tsara nefa ny olana ireto mponina ireto eo amin'ny lafin'ny rano fisotro madio. Tsy ny fiainana andavanandro ihany no voatotoina ao anatin'izany fa dia misedra olana ihany koa ny eo amin'ny lafin'ny fambolena izay anisan'ny fotom-piveloman'ny ankamaroan'ireo mponina. Io rano io zao vao io no hoe tonga fanampiana eto amin'ny fokotany Ambohidava nefa izy io mbola tsy tanteraka hatramin'ny farany io, mbola tsisy fanampiana izany mihitsy teto. Tafajanony foana ilay izy fa tsy vita hatramin'ny farany. Tena mijaly izay vahoaka aty ambanivohitra ety. Misy tokoa izany ilay rano izay hoe karakaran'ny fanjakana dia efa vita izy io, efa nandeha teo ambony teo fa noho ilay fotodrafitrasa ratsy dia nikorotsaka dia io naverina nidina eo amin'ny toerana hafa dia io mbola tsy vita io hatramin'izao. Mba mangataka amin'ny fanampiana izay zany anatanterahana famitana an'ilay izy aingana indrindra ankatoko n'izao haitany izao fa tena mijaly ilay vahoaka amin'ilay rano fisotro. Resaka rano fisotro madio indrindra fa amin'izao mainandro izao tena mijaly dia mijaly tokoa ny vahoaka eto amin'ny fokotany misy anay satria amin'ny telo maraina, amin'ny roa maraina mandeha midina maka rano matsaky ianao fa mila tsy ahita intsony. Le fambolena indray izany mangataka ihany koa na ny zezika, ny masomboly, na ny fiompiana ihany koa e. Tianao izany le vahoaka majinika saingy le eto manana ny tsy. Nitanterahana ny 2020 hatramin'ny 2020 Novambra teo tany Antsirabe ny fampiofanana mpanao gazety no karakarain'ny fikambanana Iltsera sy ny Internews mikasika ny ady amin'ny fanerezana vaovao diso sy ny tsao momba ny Covid-19. Anisan'ny nandray anjara tamin'izany ny mpanao gazety ny MBS. Nanao ny angom-baovao Jessica Miray sy Manora Ndrimalala. Mitana anjara toerana lehibe ny ianao manjery mandritra ny ady amin'ny avalana aretina indrindra ny Covid-19 ohatra. Betsaka ny vaovao diso ahelo sy ny tsao mikasika ity aretina ity hatramin'ny fahatongavany teto izay anisan'ny miteraka savorivory teny amin'ny fiarahamonina. Izay indrindra no nahatonga ny fanomezana fampiofanana amin'ny mpanao gazety tamin'ity herinandro ity. Maro dia maro raha tsy laza fotsiny ohatra hoe ny resaka manodidina amin'ny vaksiny, mampamomba ve ny vaksiny, mety hiteraka aretina hafa ve ny vaksiny, aritsika moa fa dia anisan'ny ady sarotra tokoa ny nandresy lahatra ny olom-pirenena handeha hanao ny vaksiny miaro amin'ny Covid satria noho izay fisian'ny tsao sy vaovao diso ny honohono mikasika an'io vaksiny io. Raha tsy laza ihany koa tsika raha tsaroantsika samy mivoaka teny daholo lasa hoe fanafodina Covid hatramin'ny détergent, hatramin'ny alcool, hatramin'ny toaka, hatramin'ny sakamalaho sy ny sisa. Reny natao hoe majinika indrindra, mety hoe voka-dratsy ateranen'ny olom-pirenena fa mety voka-dratsy goavana kokoa no ateraky ny vaovao diso ny honohono ary hitantsika indray mety mifara hatrany amin'ny hoe fitsaram-bahoaka tsaroantsika fa misy hatramin'ny mpitsabo tratran'izany fitsaram-bahoaka izany. Mpanao gazety 570 avy amin'ny haino manjery samihafa avy amin'ny faritra Antananarivo, Bongolava ary Vakinankaratra no nandray anjara tamin'ity fampiofanana ity. Isan'izany avy amin'ny MBS. Tsahivoko dia tao aoriany ny fandalovan'ny valanaretina Covid-19 teo no nitsiry ny tetikasa rotide intrust. Marina fa mety misy tsao sy fanerezana vaovao diso amin'ny sehatra hafa fa zay aloha zany no hoe tsapa hoe maika indrindra ary indrindrindrindra koa zay natao hoe loha hevitra mananjanja satria raha tsapantsika dia miteraka fikorotanana goavana teo amin'ny fiarahamonina, fikorotanan-tsaina, rarin-tsaina teo amin'ny olom-pirenena tsirairay avy reny Covid-19 iny. Ho toy n'ity fampiofanana ity araka izany dia isy nisy fizarany mpanao gazety ny fahalalana tamin'ny fiofanana. Ity tetikasa ity dia niarahan'ny fikambanana Iltsera, Internews izay novatsiany USAID vola sampandrara Amerikanina misana ny fampandrosoana. Vaovao fanatanjahantena dia fantatra fa mikarakara lalao ara-panatanjahantena ny ben'ny tanàna lantany minarany antoko tima ao Talatamaty ahafahana mitsinjo manokana ireo zaza sy tanora no anton'ity hetsika ity tafiditra indrindra ihany koa ao anatin'ny fankalazana tsy ho ela ny fetiny krismasy. Fanadihadiana eo amin'ny sary sindratsary ny tahirinena.
nahazo tombony manokana ireo ankizy sy tanora ao amin'ny commune Talatamaty noho ny hetsika ara-panatanjahantena karakarain'ny commune noho ny fetin'ny krismasy. Zavatra anankiray tena hoe tanjona amin'ity aloha dia fanohanana an'ireo tanora izay misy eto anivon'ny commune satria misy kategoria anankitelo ny eto misy ny senior misy ny ho an'ny vehivavy ary misy ihany koa ho an'ny minime kely izay latsaky ny 13 taona. Izy ity moa dia hetsika fatao ihany isa-taona. Araka ny lazaiko teo izay dia voalohany indrindra aloha ho an'ireo tanora sy ankizy eto anivon'ny commune ny tena tanjon'ny commune satria tournoi de Noël izy ity izany hoe vitaitsika alohan'ny krismasy. Araka nambaran'ny ben'ny tanàna dia mbola isy ihany koa ny hetsika ara-tsosialy fizarana fanomezana ho an'ireo sahirana ao anatin'ity commune ity. Vaovao avy any Mananjary dia mbola tsy tafiarina ny hôpitaly izay ravan'ny rivo-dozabatsiray sy eminaty tamin'ny volana janoary lasa teo iny. Hoy nambaran'ireo mponina tany antoerana. Fantatra fa maro ihany koa ireo olona marary vokatry ny tsy fampitsakafo any Mananjary kanefa ny toeram-pitsaboana tsy misy akory. Fanadihadiana mbola misaritsindra tsara ny taherinena hatrany. Potika tanteraka noho ny fandalovan'ny rivo-dozabatsiray sy eminaty ny hôpitaly ao Antsenavolo any Mananjary ary tsy mbola tafiarina hatramin'ny androany. Etsakilany ireo olona marary dia mitombo hatrany noho ny finanana oviala sy ireo karazana zava-maniry tsy tokony atao sakafo kanefa tsy maintsy hohanina noho ny tsy fisian'ny sakafo. Tsy misy fanafody, tsy maraka ireo mpitsabo, ny sara-pitsaboana aza tsy vita ny olona intsony. Satria Antsenavolo efa 15 km miala ny Akazotokana, tokony ahazo bain zahay eto Akazotokana 15 km ary manana fokotany be dia be modikodina aminay ato. Dia napetraka ny gouvernoura eto fotsiny hoe CMC anao Akazotokana. CMC Akazotokana magnamevana ny asany vahoaka hoe marary zany mba sy voatery ho enga Antsenavolo. Fremenga Antsenavolo 3,000 aller retour efa 4,000. Dia napetraka kanefa ny napetraka io miantoka fagnafody miantoka ino. Nefa ny ankehitriny sahirana vahoaka tsy sahirana. Sy mbola nitaraina ohatran'izao fa amin'izao dia tena sisy misy asa tao afaka miasa fa saingy bokana trosa. Amin'izay marary tratry ny vody tratry ny pikopiko enzana be sy fanjare sakafo. Marary. Fantasika angamba zany hoe revo sy ara-dalàna sakafo sy maintsy mitombo koa marary nefa tonga eo sy maintsy saboina. Isabo anao nefa hoenty manana efa sy misy fagnafodinao lany trosa. Ankoatr'izay dia mangataka ny ampidirana azy ireo ho mpiasam-panjakana ihany koa ireo mpitsabo ireo raha ny fitarainan'izy ireo. Amaranantsika ny fotoanan'ny fampalalam-baovao amin'ity ariva ity dia tsy afabela amin'ny Covid-19 mihitsy ny ao Chine. Omaly dia tafiakatra hatrany amin'ny 5,3 alina be izao ny fantatra fa tratry nyity valanaretina ity. Fantatra fa niverina indray ny fiboana ao Pekin arak'izany dia maro ny olona manohitra izany. Jessica Miray Manora Andriamalala. Niverina toy izao indray ny tao Pekin renivohitry Chine nanomboka omaly. Tanàna maro no voaterina hiboka indray. Omaly fotsiny tsy lasaka 5,3 alina ny fantatra fa tratry ny Covid-19. Ity no tranga ambony indrindra hatramin'ny sy ny valanaretina. Tanjon'ny Chine ilay hoe zero Covid. Ny ahentritra be indray araka izany ny fifehezana ny fivezivezena. Manoloana ny fiverenana fiboiny izay indrindra, maro ny mponina ny tsy mankasitraka sy tezitra. Betsaka amin'ny tranga hoy ity tovolahy ity izao tsy mampiseho soritra retina akory na asymptomatika kanefa dia voatery ahiboka. Tokony mitady vahaolana hafa araka izany ny fanjakana. Ao amin'ny faritany Henan, 500 km miala ny Pekin, toy izao ny zava-misy. Olona mahery ny enina tapitrisany nahiboka nanomboka omaly. Manohitra ny fiboana ny mponina, indrindra ny manodidina ny orinasa Foxconn, orinasa teo ane iray mpanamboatra iPhone anisan'ny lehibe indrindra maneran-tany. Ambara mpiasa ho didy jadona ny zava-misy amin'izao. Terena iasa izy ireo ny atoandro ary atokana amina trano manodidina ihany kosa ny alina. Efa manomboka miparitaka amina tanàna maro amin'izao ny fitokonana, leo fiboana tao anatin'ny 3 taona ny mponina.
mialohan'ny sarahantsika dia ampahafantarika anao fa tahaka ny mazatra dia ny fandarana aona marina arahin'ny fandarana Global News izay no arahinao aorin izao fotoana ny fampirahalam-baovao izao aorin'izay kosa ny horonan-tsary indray amin'izay fa mitondra lohateny hoe état de choc ary ho amin'ny rampitso alahady alina kosa dia ny horonan-tsary mitondra lohateny hoe le père de la mariée izay zany ny horonan-tsary indray amin'izay ho arahitsika eto amin'ny fahitalavitry ny MBS ho amin'ny rampitso alina veloma tompoko.